Rehefa be talata inona tena lasatsika mandritra ny fiarahamiasa amin'izay sinoa atao anatin'izao famboarana délégation eto. Ny fiarahamiasany efa misy hatramin'ny ela efa mipetrapetraka daholo zany na ny fanamboarana an'ireto jiro panneau solaire reto, ny fanamboarana lalana efa mipetraka efa ela reny. Fa ny androany moa zany noho le fahatongavan'le sambo zareo io zany dia manao visite de courtoisie zareo dia zay fa tsisy hoe resaka fiarahamiasa en plus hoe le taloha ihany efa mipetraka. Fa ino zany nameko an'zareo misy projet anankoroa nameko an'ny madame l'ambassadeur teo zany tsika zany mila manamboatra terrain de sport farafahakeliny 10 ray isaky ny arrondissement dia mametraka toerana fidiovana sy fanasana. Zany hoe anatin'le terrain de sport zany terrain omnisport ahitana taranja maromaro misy zany basketball na amin'ny terrain anankiray io zany azo anaovana basketball, azo anaovana volleyball, azo anaovana handball dia azo anaovana tennis. Zay zany ny projet anankiray nameko an'zareo iny dia zay fanampina participation zay le fiarahamiasa azo zareo atao eo mino sy matoko za fa tsy maintsy andray anjara ry zareo, tsy androany nangataka zavatra tamin'zareo ary tsy androany zany tsy ahazo tamin'za fony mbola ministre ny angovo za nangataka an'ireo panneau solaire be da be reo nahazo za mbola tsy ampy ty hoa fa ampio ndray koa dia nampina zany nazahoan'ny manoro sy ny tsangambato agny nazahoana en plus. Dia meko an'zareo koa zany misy projet anankiray am'le fidiovana sy fanasana. Inona moa ny ao anatin'izany misy salan'ireny fanaovana bain hoe bain douce Antananarivo reny ao anatin'io. Angamban'izay ny fanadiovana eto amin'ny tanàna Toamasina le assainissement zany fa tokony hiditra amin'izay amin'ny réalisation hiditra amin'izay amin'ny concrétisation anamboatra zavatra amin'izay eto an-tampon-tanàna Toamasina. Fa le asa ato atokantrano ato la mairie reny zany efa tsy voapetrako amin'ny adjoint sy secrétaire général karakarana ny commune le bâtiment sy reny le asa madididika ny commune reny efa tsy kelikely dia tsy karakara an'ireny foana za fa hikarakara vahoaka amin'izay za hikarakara ny tanàna Toamasina.